Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Rock Show. Allez, aujourd'hui, je ne serai pas toute seule à vous présenter l'émission. Chers amis, le groupe qui va suivre, c'est une petite famille. Quand je dis une petite famille, c'est vraiment... ils sont trois d'être de la même famille. Bon, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de l'interview, mais tout d'abord, écoutons et apprenons à les connaître pas à pas. C'est le groupe Vatfint dans Rock Show tout de suite.
Kaizakaiza daholo indray tonga sao tao fandarana rock show a vahintsika faraparany teo Nissan Resurrection, Nissan ZZ dia androany a Vatfanta ny anaran'ny tarika miaraka amintsika raha olona old nareo zao no mijery any dia mety mahafantatra hoe izy zany dia raha olona taty arena indray a mety tsy dia kopy hoe iza le izy fa nefa mélange le izy amin'izao fotoana izao dia alonga mba le rony toa dia resaka amintsika. Ya dia faly miarabany Mike dia faly miarabany mpanaraka amin'ny fandarana rock show. Za moa zany hena guitariste amin'ny Vatfanta dia tonga eto amin'izao fandarana izao dia misaotra betsaka amin'ny mpanasa. Ya dia averiko le fantaniana hoe tsy hoe averiko moa zany fa aloha toa dia apetrako amin'izay le fantaniana tena izy hoe mba resatra saonay hoe satria za toa tena hoe mélange le izy amin'izao génération roa samihafa fa nefa milay be foana le son nataony zareo dia ahoana mba resaonay mombamomba an'le tarika. Raha nilainao po amin'ny Vatfanta moa zany dia misy any dadanay Andrina guitariste dia zako guitariste atorak'izay sady mifandimidimy manao solo any zay sy dadanay. Dia misy any zandrinay finaritra bassiste dia misy any Rindra batteur. Fa araka le lazainy Mike teo moa zany hoe mélange ana génération le izy satria azo lazainy hoe génération anankiroa io satria ao le ray dia ao le mpirala zanaka anankiroa. Zay nga mantiny Mike atongavana teo. Dia le izy zany raha zay hoe ao ny ray dia ao ny zanaka mora taminareo ve nanaiko hoe nitenen'ny dada hoe ndao zalahy hanohy mozika nataoko ahoana ny fahitanareo an'izay ny fandraisanareo anazy voalohany indrindra. Le izy tsotra be ka le mozika zany indrindrindrindra ho anay zany tsy noterena le izy fa nahita ny ray aman-dreny tendry teo ihany moa zany dia variana dia sady curieux koa dia nanandrana dia lasa tio azy le izy dia tsy noterena zay fa netiketi-posy fanatany dia mahita ny zavatra efa vitany nataony zareo dia hoe ndao toizana le izy fa manina moa tsy hita zay maharatsy anazy. Ya tsy hita zay maharatsy ny mozika koa io na mpinamana na fianakaviana fa mahafinaritra aloha zany hoe raisy ny zanaka izany miara-miasa anaty mozika. Papanareo ihany ve nampianatra anareo gitara sa ahoana indray mombamomba an'izay? I dadanay moa zany efa ela be izy nay gitara fa raha ny anahy manokana zao nahita anazy nitendry dia nantanitany kely teo ahoany ty dia le izy moa tsy vitany hoe indray andro na ohatr'izany dia natoro accord kely fotsiny hoe do re ohatr'izany dia avy eo nividanana gitara dia avy eo nividanana boky dia nianatra rery teo dia avy eo lasa avy eo le gitara koa moa zany sy mozika fifampizarana le izy dia miara mifananatra amin'izay olona na fampizara expérience kely amin'izay manodidina eo dia izay ny évolution personnelle aloha raha momba ny gitara. Ok, alors aritsika aloha anaraka hira anankiray dia rehefa eo veriny eo.
efa nifiainanao efa tany 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 didradidra Funny kind of know with what Tony, 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 Tita, Tita. Avy nanaraka niniriny indray tsika teo dia miaraka amina élément hafa ao anatin'ny tarikitsika ny zandriny moa zany mazava ho azy ny bassiste fa aloha angamba le ry veriny présenté hoe izy no iza dia avy eo misy zatra notanitsika kely anazy indray. Dia faly miaraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra finaritra no miteny eto bassiste ny groupe Vatofanty zay angambany. Ya to dia nataony aingana be moa izy hoe bassiste izy finaritra ny anarany mitovitovy anarana amin'ilay batteur ny famaky finaritra kopatanina ho anazy zany fa to dia verina amiretsaka tsika hoe lava finaritra ohatrany tamin'ny aina teo manko zao le ry ny teo aloha nijery ampapanilizany hoe zao le momba an'ilay gitara dia avy eo izy nianatra rery namaky boky sy ohatr'izany dia lako hoe ohatr'izay ihany sa ahoana. Raha ny tena fandehan'ny tantara tao amin'ny groupeny tsy tonga dia bassiste fa batteur ny plasiko voalohany dia nianatra batterie teny dia avy ohatra ny nalahelo kely hoe ny olona mitendry gitara afaka entina madede ny batterie tsy olona anjaina hoe ampovoan'ny arabe iry mavesa be iny dia nipetraka tamin'ny fianaratsony izy fotoana dia niditra école na muzika tany dia izay ny nianarako gitara sady ohatrany hoe forcena le fitiavan'le muzika. Ya mahafinaritra tokoa zany hoe mipresy be muzika dia mahavita zavatra amin'ilay ary marina tokoa ny tenen'ny finaritra teny hoe batterie tsy afaka hoentiko mandendeha tsy hoe manisy aliza ny batteur akory fa marina ihany ny tenen'le ry dia hafa ihany koa zany hoe mahay zavatra be da be polyvalent dia ny ankoatr'izay lava hoe manana influence manokana ohatra hoe raha resaka bassiste.
totsisiko tatanay angamany satria koa izy bassiste kely fa raha ohatra hoe genre musical de plutôt rock anglisy fa tsy américaine tsy haiko tsy ho préciseko fa en gros zay. Alors tsika naraka hira manaraka dia aveo raisitsika tao amin'izay ny ray aman-dreniny zareo ny ray aman-dreny be mahafinaritra. Ok. To forget what you like, to know what's in all, but to feel what you feel. A liar, alive, the one of to keep. The stronger, my days, to see what you feel. To see the stronger like this, see what you feel. Evolution to town. The stronger my days to see what you feel. Evolution to down. To him, the stronger my days to see what to feel. Evolution to down.
Ye avy nanaraka ny irintsika teo hira telo zay na raha tsika de niresadresaka tamin'izy rola zanany de miaraka amin'ny papany amin'izay tsika eto zoky be moa izy amiko eto zany zao de alonga amin'ny zoky be niveriny teny hoe i-présenter ny tenany hoe izy no izy de satria mety misy tsy naraka nareo any amin'ny fahitalavitra any de avy eo antaniko zavatra izy. Ok, fa ny miarabany mpanaraka ny émission rock show rehetrarehetra aloha indrina zany indrina be pour les intimes raha ny tena marina fondateur le groupe raha ny tena izy satria tamin'ny 88 tany namorona le groupe zany zay mbola miexiste hatramin'izao za koa no rain'izy mitsamma teo zany dadany any asy finaritra zay membre ao anatin'le groupe. Raha 88 zay efa ela ihany zany 25 ans ngambo zay de tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay be zatra lalovana marina ngambo zany misy koa nefa mélange na génération fa tiako antanina hoe tao anatin'izay ve efa namoaka album nareo projet rehetrarehetra ahoana ny fandehany jusqu'à hatreto. Zavatra maro be mifamoafao satria tsy vita mozika rery ny fiainana zany fa manaraka zay fandehany rehetrarehetra eny 88 zany afaka baka afaka vitesena zany de namorona le groupe de nianatra aloha zany de niasa de noho niasa taty amin'ny 96 taty somary nijanona kely izy noho ny resaka asa moa mivadika anena tsy mikely tany zany fa tsy nijanona teto Tananarivo tsony taty aoriana zay année 2000 zay vao nanomboka hoe miverina teto tanàna reny lalao teto tanà zany fa tao alohan'izay 98 99 2000 zay tamin'ny fianarantsoa zay lalao nanao an'le label rock fianarana amin'ny fiantsoana ihany zany zay mbola misy hatramin'izao io label io resaka album eo mpamitana azy mihitsy zao zay mikesany raha tena marina tena izy zany tsy ohatrany hoe perfectionniste be angamba raha hoe teneny hoe isaky zay manao zay de ohatrany satisfait amin'ny resaka son justement satria le resaka son zany amin'ny mozika mazevatra eo zany ny tena olana be eto amintsika zany zavatra anankiray ohatra zao hoe mozika hafa ny atao aza atao programmation tonga de mety le izy misy manao an'izay ihany fa simba be le sofinay zany na ny ananany izy mitsamma zany sa ohatrany d'accord daholo zay ohatra hoe alors angamba batterie tena velisina ihany aloha de ny zavatra efa natao taloha fa tsy sahana natsofoka atao anaty album le izy de mamita zay zao vao hira telo zay mivita enjakenjana le zany eo amin'ny hira folo eo na 120 eo natsofoka amin'le izy fa normalement zany tokony vita amin'ny farany taona mety ivoaka Noël angamba le izy de ho avy eo tatabe Noël ivarotra azy. Mahafinaritra mihitsy na miresaka amin'izany na miresaka amin'iray satria eo ny anyany eo koa nefa ny esprit tena hoe mahafinaritra de ny ankoatr'izay ianao rery no manoratra sa izy mirahalahy koa manana an'izay temps hoe manoratra hira zay. Araka ny tenen'ny finaritra teo zany nitazona basy taloha de lasa ny dalana mitazona basy nanao solo taloha lasa iaina zany zao no miasorian'ny solo zao de fa mipasy kelikely zany izy amin'izao fotoana milase prise tsy kelikely zany meko andra tsy kelikely le filinina zavatra hoe tanjona zany raha hoe tanjona raha baina mba mipetrapetraka amin'ny sisiny de mba mijerijery manoatrandry tompo labayary reny angamba ny arinandra ta isitrapony tompo fa zalahy no tena manao an'le mozika zany fa de hita hoe eo tsika mahita izy. Marina tokoa zany ary adala sy adala toandray noho izy ny fiteny zay fa resaka projet any nanao live nareo farany teo 26 novembre angamba izy iny nanao na ny akon'izay. Ny momba an'iny isaorana betsaka an'izay nanatrika rehetrarehetra de isaorana koa reo bandy zay miparticiper zany bandy akama rockera rehetrarehetra zany zay niakatra senina teny zay fandeha. Ye de fantaniana roa farany angambany any apetraka hoe amin'ny ray aman-dreny anao ve masika amin'izy mitsamma. Ny anay zany misy condition kely zay io le zanaka tiana tsitsitsiny arotsakazo tena zay mihitsy mifandehany samy manana fomba fitazany olona ny anany tazayko ohatrany zandriko izy mitsamma amin'izao fotoana zao fa tsy ohatrany zanako misy limite zany raha mbola kely izy de nitazaina tamin'ny mabola kely azy tonga adolescence izy de tsapatsapainy ianao hoe bon memeny kely ianao memeny de mamaly ianao de manandrana ainy izy de asianao limite le zay eto amin'ny farany de amin'izao fotoana zao zalahy tsy efa tsy mety tsony zany le hoe fampiteny be fa de ohatrany hoe zalahy mandray anao ohatrany zokony za mandray ohatrany zandrany zalahy de ohatr'izay ny fitondranay zany fa tsy de tena nisy ohatran'le hoe ray mandray zanaka trondra amin'izao fotoana zao surtout amin'ny lafiny mozika zany samy maneho ny heviny de avondrany ny hevitra iny zany de iny ny amoahana le mozika amin'izao fotoana zao. Ye de fantaniko farany de tena farany hoe le vatofanty zany inona natonga le anaran'izay tarika zay. Vatofanty
raha tena hoe lamody tsy de tena hoe lamody loatra fa zavatra courant nisy tamin'ny année 80 surtout teto Madagasikara zany tamin'izany isan'ireny hoe apostole rock ireny natao hoe apostalisme misy hoe locomotive zany loco mafiatsona azy de ohatr'izay koa zay vatofantsika zany zay raha ny tena izy zany hoe vatofantsika zany a vy anankiray pièce maîtresse amina sambola izy raha ny tena izy raha tsisy an'iny le sambo tsy afaka hijanona mihitsy rehefa tiana janona raha tsy miala iny tsy afaka andeha koa le sambo zavatra kely izy fa misy importance be le sambo ngeza be iny zany de ohatrohatr'izay le tantaralizy le vatofantsika ihany zany natao hoe vatofanty narinaraka ny stylan-drala ohatrany hoe raimblanja lasa raimbla teo tenatenany teo zay ny fandehan'izy eny ary de mankasitraka be tabehan'ny vatofanty tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana de nanolotra ny renira anankitelo reny sy hanolotra ny hira manaraka eo de miandry ny album anareo nga am'izay rehetrarehetra de ho alefany any amin'ny rock station sy eto amin'ny fandaharana eto koa ny clip raha vao tonga vita sotr'izany fa alao aloha zay anao veloma de amin'ny manaraka indray de merci beaucoup ny rehetrarehetra mijery sy ny nanampy sy ny nanatotosa amin'ny fandaharana de okay.
Si vous êtes abonné à ma page, en fait, vous aurez déjà remarqué que le groupe publie souvent, dont Jean surtout, publie souvent des trucs sur mon mur, quoi. Bref, allez, pour plus d'actualités ou pour me suivre ou tout simplement pour papoter ou tout ce que vous voulez, rendez-vous sur ma page Rock Show et puis voilà, quoi. Je serai là, disponible pour vous, enfin, dans la limite du possible. Hein. Sur ce, je vous fais de gros poutos, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude.